rehetra nyriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alakamisy 7 ny volana May 2024 izay mbola ibanjinantsika hatrany amin'ilay lohahevitra manao hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Maneo antanantsika ary ny salamo 30 ny 1 hatramin'ny 1. Aorian'ny salamo 30 ny 1 hatramin'ny 5 dia ny hira 770 ny 1 sy ny 7 no iarahantsika manao fiterahantsika an'Andriamanitra. Rehefa hitantsika ary ny salamo 30 ny 1 hatramin'ny 1 dia ndeha iarahantsika mamaky fiterahantsika an'Andriamanitra. Anandratra anao Jehova fa nanitonay niakatra ianao ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko aho. Jehova Andriamanitra nitaraina taminao aho dia nahasitrana ianao. Jehova efa nampakatra ny fanahyko avy tany amin'ny fiainana tsy hita ianao. Efa nampody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka aho. Mankalazany Jehova ary olo-masina ka midera ny anarany masina. Fa indray mpimaso ihany ny fahatezerany nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga ivahiny milokalina, fa noho ny maraina kosa dia misy fihobiana. Amen. Dia iombina amin'ny vavaka isika. Ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo, ry Andriamanitra irainay eo, ry fanahy masina izay efa miasa ty anatinay eo. Mankasitraka anao izahay, fa lehibe tokoa ny fitiavanao ka mbola nomenao aina izay ankehitriny mivelona, afaka midera sy mankalaza anao Andriamanitra. Mideranao izay Tompo, fa lehibe tokoa ny herinao izay andrindranao ny fiainanay tsiraray avy. Mankasitraka anao izay ny amin'ny zava-tsoa rehetra izay nositrahinay avy aminao Andriamanitra. Manoloana ny fahamasinanao anefa raha eo dia mahatsiaro ny tsy fahatanterahana izay, indrindra ny amin'ireo faharatsiana izay tsy mahamendrika anay eo anatrehanao. Miandrandra famindram-po avy aminao izahay Tompo, tsy mendrika teo anatrehanao ny fitondrantenanay, ny fiainanay, ko mamindrafo aminay, mamela ny elokainao. Kehitriny dia raisinay amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana, satria ianao lehibe fitiavana no efa nahafoy ny zanakao teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjenanay. Koa sitrahinay ankehitriny Tompo ny fanadiovana anay tamin'ny rany Jesosy Kristy misaotra raha io. Kehitriny ary dia mangataka aminao izahay ny mba hiasany fanahinao masina aty anatinay, ary indrindra ihany koa Tompo ny mba hanatrehanao anay mandritra ny androm-piainanay manontolo, ary indrindra ato anatin'izao fanompoana izay tanterahana izao,
ny fanenao masina no hiasa ty anatinay ka raha hamaky sy iaino ny tenao izay tompo aoka ny fanainao masina no anokatra ny sainay ny anokatra ny fonay indrindra ihany koa ny fanainay mba hahafahanay mahita mahatakatra mandray ny amin'ny hevitra avy amin'ny teninao miasa ty anatinay fanay masinao fa handre ny teninao izay ny anaran'i Jesosy Kristy no anandratanay ny vavaka. Amen. Iaraka maka sain'ny tenin'Andriamanitra isika dia izay vakiana dia jereo amin'ny baibolinareo filazantsara araka ny Jaona 7 atomboka 9:30 ka hatramin'ny 9:30. Jaona 7 atomboka 9:30 ka hatramin'ny 9:30. Rehefa hita dia vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo fa azy ny teny. Izay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra, ary izay avy any amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka momba ny etỳ tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra, koa izay hitany sy reny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra, fa izay nirahan'Andriamanitra dia milaza ny teniny, fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny ray tia ny zanaka, ka efa nanokatra ny zavatra rehetra ho eny an-tanany. Izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana, fa ny fahadezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. dia mbola ampitombona aminao marakariva ny ariavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana av'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amin'ity andro alakamisy ity dia ny Jaona 7 ka ny 9:30 no dia ka atsika ny afatra ho antsika manaraka zao fanompoana masina izao. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Zay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa zay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Ny dikateny ombonana dia nandika zany andininy zany hoe zay mino ny zanaka no velonaina mandrakizay, fa zay tsy mino ny zanaka dia tsy velonaina, fa hitoerany hatezeran'Andriamanitra. Mazava no ambaran'izany tenin'Andriamanitra zany dia ny amin'ny vokatry ny finoana na ny tsy finoana zay ambaran'ny Jaona hoe ilay avy any an-danitra no aseho amin'izany. Ty Jaona 7 ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30 zay novakiana kakatsika ny afatra ity ny 9:30 dia feno toko 7 ary ny 9:30 dia toy ny antso ho an'ny olona rehetra mba hanana safidy mazava na anana ny fiainana mandrakizay, velonaina hono dikateny ombonana, na tsy ahita fiainana, tsy velonaina, fa hitoerany hatezeran'Andriamanitra. Voalohany ary, zay mino an' Jesosy no ho velona mandrakizay na anana ny fiainana mandrakizay. Ny mino eto araka ny ambaran'ny Soatra Masina azy dia mahatoky reo fanamarinana momba an' Jesosy, mahatoky ny amin'ny fahamarinana zay ambaran'ny Soatra Masina momba an' Jesosy. Ny mahavy any ambony na avy any an-danitra azy, ka tsy olona ihany Jesosy Kristy fa Andriamanitra feno ihany koa ny mandray ny fanambarany zay ilazany fa izy no maneho an'Andriamanitra ray, ka zay nahita azy dia nahita ny ray. Ary ny fiombonana feno eo amin'ny ray sy ny zanaka, ka mahatonga ny ray sy ny zanaka anana sitrapo iombonana. Zany no ambara hoe mino eto arak'izay lazain'ny filazantsara ny Jaona zarantsika
ny finoana an' Jesosy ho Andriamanitra na dia nateraka olona azy ka antsoina ho zanak'Andriamanitra. Ny fanambarana mantsy zay nambaran' Jesosy tamin'ny mpianany hitantsika eo amin'ny Jaona 2:20 dia niteraka fanontaniana tamin'ny Filipo ka nilazany hoe tompoko asehoanay ny ray dia ampy ho anay izany. Fa ho Jesosy taminy zay no efa nitoerako teto aminareo ry Filipo, zay nahita dia nahita ny ray, ka hoana no anaovanao hoe asehoanay ny ray? Tsy mino va ianareo fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa fa zaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy zany dia minoa ahy no ny asa ihany azy. Ary zany no ilazana hoe ny finoana dia maneho indrindra ny fahatokiana zay ambaran'ny ten'Andriamanitra momba an' Jesosy Kristy ho Andriamanitra feno na dia nateraka olona azy. Zay manana an'izany finoana zany ry havana, na zany fahatokiana ny ten'Andriamanitra manambara an' Jesosy zany no anana ny fiainana mandrakizay, ahita fiainana. Zany hoe ahita ny fahazavana, satria ny fiainana dia fahazavana araka ny soatra masina, ary ny fahazavana no ahitana ny fitiavan'Andriamanitra ka manala mitahotra, manafaka amin'ny tebiteby sy ny ayarehetra. Fa ny faharoa ateraky ny tsy finoana ny zanaka dia ny tsy fahitana ny fiainana, fa itoerany fahateizan'Andriamanitra. Zay tsy mino an' Jesosy dia tsy ahita fiainana, fa itoerany ahateizan'Andriamanitra. Zany hoe zay mandà an' Jesosy tsy ho zanak'Andriamanitra na Andriamanitra, zany moa no ambaran'ny Jaona ihany koa ny amin'ny epistiliny, fa zany no antikristy. Fa ny fanahy zay tarihan'ny fanahy dia manaiky an' Jesosy ho Kristy, ho zanak'Andriamanitra. Ny mandà sy mametraka an' Jesosy ho olona ihany, fa tsy ho feno ny fanan'Andriamanitra ka ho Andriamanitra. Ny mandà ny fiombonan'ny ray sy ny zanaka amin'ny fahafinody. Zany no atao hoe tsy finoana, fandavana an'Andriamanitra zany, ka tsy hita fiainana fa hitoetra ao amin'ny aizany, ary dia hitoetra ao anatin'ny ororo ny olona tahaka an'izany. Tsy hanana ny fitarihan'ny fanahy masina ka ivily tsy hanaraka an'Andriamanitra, ary dia hitoetra ao amin'izay antsoina hoe ny fahafatesana. Diavana malala fampitandremana mialoha zany ambaran'izao ten'Andriamanitra izao, ny amin'ny safidy omen'Andriamanitra ny olona, ary zany fampitandremana zany dia fanehoana fitiavana tahaka an'izay efa nampitondraina ny mpaminany fahiny, ka nilazany hoe zao ny tenin'i Jehova, tsy ny hafatesany ratsy fanahy no sitrak'Andriamanitra, fa ny alany amin'ny lalany mba ho velona izy no sitrak'Andriamanitra. Diavana malala tsy miankina amin'Andriamanitra ary ny ananan'ny olona fiainana na tsia, fa tena fanapahan-kevitra ho an'ny tsiray avy izany, ary safidy mazava ho an'ny isam-batanony zany, na izy mino ny zanaka dia anana fiainana mandrakizay, na izy andany zanaka dia toetra ho amin'ny fahateizan'Andriamanitra ka tsy hita fiainana izy. Koa mifidiana ny ino an' Jesosy, ametraka azy ho tompo sy mpamonjy anao amin'ny fiainanao, dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Raha mametraka an' Jesosy ho ambony indrindra amin'ny sotoavina rehetra, dia hita fiainana ianao dia kehitriny, ary rahatr'izay ao amin'ny fanjakany tsy manana-pahatamperana. Ka maneke ho tarihy ny fanamasin'Andriamanitra mba ho tonga amin'ny finoana an' Jesosy ka hita fiainana ho aminy,
fa zany no sitrany kila zany hoe zay mino no zanaka manana fiainana mandrakizay fa zay tsy mino no zanaka dia tsy hahita fiainana fa ny fahatez'Andriamanitra no mitoetra ho aminy. Dia Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminao kosa ny fahafenon'ny fiadanany. Amen. Vavaksika riavana, tsy mitsahatra miteny aminay ianao Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanomponao ka akasitrahanay izany asany fanainao masina izany. Aina ho an'izay mahazo azy tokoa ny teninao koa misaotranao. Nazavainao taminay androany ny amin'ny finoana sy ny amin'ny tsy finoana, ny mba hanananay fiainana sy tsy hanananay fiainana. Velona ho ianao izay mino sy matoky anao. Amin'ny maha Andriamanitra anao na dia tonga olona aza. Miroro ny sainainy amin'izay ambaranao, fa zay tsy mino anao maha Andriamanitra anao dia tsy mba hanana ny fiainana mandrakizay. Taomy amin'ny fanainao ary izahay mba tsy handahanao Tompo. Ataovy mino sy matoky anao izahay mba hanananay izany fiainana mandrakizay izany. Mba tsy ho tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana izay ka hiara-ny fahatezeranao. Manana hevitra hieverana anay ianao Andriamanitra dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Amarino aminay ary ny teninao, ny tsy hanananay fanahiana, ny amin'izay hoaninay sy hotafianay ary hosotronay amin'izao fiainana atrianay ankehitriny izao. Ny fanahinao izay efa omenao dia tsy misy fetra arak'izay ambaranao, ka hiasa ao anatinay,
hiatrehanay ny fiainanay eto amin'ity tany fandalovana ity. Firenena nofidinao i Madagasikara, Andriamanitra, koa asehoy ny voninahitra ao amin'ny fiarovana ny vahoaka malagasy. Koa na inona ezaka ataonay amin'ny alalan'ny fiatrehana ny valana retina izay mandripaka izao tontolo izao, dia fitaovana fotsiny andreny. Fa ianao no mahay miaro anay, ianao no mahay manasitrana anay, ary ianao no mahay mampahery anay. Apetraka eo am-pelantananao ny fiaina ny fiangonanao. Apetraka eo am-pelantananao ny fiaina ny fianakaviana tsirairay aby. Ianao no raim-pià izao tontolo izao, koa izay rehetra mino sy matoky anao dia hanana ny fiainana mandrakizay arak'izay ambaganao. Koa izay tsy voatony ny vavanay Tompo, dia ho tanterahanao aminay izay rehetra fantatrao fa mahasoa anay. Ary fifaliana ho anay no mbola miombina amin'ilay vavaka nampianarinao ny mpianatrao fa izay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany takina any an-danitra, omeo anay anio ny anina sahaza ho anay, ary mamela ny eloko ay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Toteraka aminareo nitsodrano tonoana amianaran Jesosy Kristy tombontsika. Ary vitan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalarana rehetra, hiaro ny finareo sy ny hevitra reo ao amin'ny Kristy Jesosy tombontsika. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Ho n'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.